mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifirenena no iarabanantsika tratra ity talata fa 10 ny volana Jona ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina araka ny Luka toko 10 Luka toko 10 andininy 20 ka hatramin'ny 2 Luka toko 10 andininy 20 ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Arahana akaiky any Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa. Raha vao miditra ao ianareo dia hisy zana-biriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitaingenan'olona fa ao izy ka ento ity. Raha misy manontany anareo nahoana ny vahanareo io dia izao no lazainareo: misy raharaha lalan'ny tompo azy. Ary no nandeha izy ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazaina taminy. Raha namany zana-biriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny zana-biriky? Ary hoy izy: misy raharaha nalan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any an'i Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky ka nampitaingeniny azy. Jesosy, raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ray masino, malamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Tantara tsy dia soviana amintsika loatra ity tantara ity raha satria ny filazantsara rehetra na ny sinoptika Matthieu, Marc, Luka na i Jaona dia miresaka ity tantara izay niakaran'i Jesosy tany Jerosalema ity. Misy mahasamihafa azy amin'ny fomba fitantaran'ireo filazantsara efatra ireo saingy amin'ny ankapobeny dia maneho ny maha-mpanjaka an'i Jesosy, maneho ny maha-Mesia an'i Jesosy ilay tantara. Raha misy zavatra ataontsika hoe mampikaikaika na mampisy resaka maro eo anivon'ny fanabeazana dia ny fahaverezan'ireo soatoavina maro isan-karazany izay navelan'ireo ray aman-dreny, na navelan'ny fiarahamonina, na koa soatoavina kristianina tranainy, na koa soatoavam-pianakaviana tranainy. Miavery ilay soatoavina ary rehefa very nefa ireny soatoavina ireny dia isan'ny mampanahinana tokoa ny mamerina azy satria mametraka soatoavina tsy 3 taona, tsy 5 taona, tsy 10 taona fa ampolo taona ny maro, 100 taona ny mihitsy ara vao tafapetraka ny soatoavina. Ary ny mandrava azy anefany dia tsy dia ela loatra raha oharina amin'ny fametrahana azy. Misy rangahy anankiray antsoina hoe Chesterton, Gilbert Chesterton, izay mpanao gazety Britanika teraka, raha tsy diso amin'ny faraparan'ny taona 1920, fa izy maty taloha kely niady lehibe faharoa. Ity rangahy ity mpivavaka be tsy mpitandrina koa izy na hoe olona teolôjiana nalaza fa mpanao gazety, mpanoratra dia fa izay manaitra dia izy mpieritreritra betsaka ireo asa soratra nataony amin'ny teny anglisy fa izay nampieritreritra rehefa sendra namaky ny asa sorany asa taona vitsivitsy lasa dia nahatsiaro resaka soatoavina eto dia mahatsiaro ny teniny manao hoe raha ohatra ianao ozy ka mandeha eny an-tampon-tendrombohitra eny, eny an-tampon-tanety eny na eny amin'ny toerana malalaka be eny amin'ny tendrombohitra eny ka mahita fefy, mandeha ianao izy dia mibahana ny lalanao ilay fefy. Rehefa mibahana ny lalanao ilay fefy izy dia izao, inona no ataonao? Ho azeranao ve ilay fefy? Sa ametram-panontaniana ianao hoe inona ny dikan'ity fefy eto anoloako ity? Dia izay ataontsika hoe fanontaniana izay nahatonga ilay fomba fiteny hoe clôture de Chesterton, izany hoe Chesterton manao hoe aza maika ny mandrava. Mety tsy fantatrao ny dikan'io fefy io fa fantaro aloha ny dikan'ilay fefy vao mandrava ianao.
Ary be deaibe ny sotoavina be deaibe ny sotoavina na zavatra misy ao amin'ny fiarahamoninao na misy zavatra iainana ao anatin'ny fianakavianao mety misy tarazo indraindray izay tsy voatery ahazontsika ny dikany tsy voatery ahazontsika hoe fa naninona moa iny teo fa ny olana de zao mahamaika atsika teny mandrava marina loatra fa itretestona tamin'ny fotoan'andro any dia teo anelanelan'ny fifaноlanan'ireo fironana roa samihafa de reo conservateur sy progressiste tamin'ny androny hoe misy zany reo zay tsy te hiazona ny mahazatra misy reo te hiazona ny etindrazana sy ny sisa de teo anelalelandray tseritestona ny adhevitra fa nahoana de zao ny fahendrenana ampietretany de ny hoe maika handrava loatrotsika indraindray maika hanongotra maika maika am'izay mahamaika atsika de indraindray misy zavatra zay voahitsakitsika ravatsika tsy eritreretantsika akory ny mahazava-dehibe azy ity ady tsotra masina ity a dia anankiray am'izay mamperitreritra atsika Jesoa miteny fotsiny am'ireo mpianany manao hoe mandehana makare am're tanàna ry anelanelan'ny Betania sy Betfagy io fa atsika fa Jesoa dia mananamana betsaka tamin'ny faritry azo antoka zany fa reo olona na ny rahan'i Jesoa ny mpianan'ireo de namany sakaizany ary dia raha tsy sakaizan'i Jesoa tsy ahafantatra an' Jesoa miteny hoe raha zao fa ny tompo no naniraka de nanaiky ny namany Jesoa dia fantatsika fa tsy hoe olona tsy mananamana marina fa tsy be namana mety ho tahaka atsika Jesoa fa nanana namana akaiky Jesoa ro mpianany 12 lahy ry Marta ry Maria ry Lazarosy ireo sakaizan'i Jesoa ary Jesoa zay azo lazaina hoe tia namana ny sasany ny tongotry ny mpianany ampahireziny ny mpianany Jesoa dia modely azo lay tahaka mihitsy ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny antsoina hoe namana havana tahaka zany zany sotoavy zany dia efa very ankehitriny efa sotoaviny zay ataotsika hoe tsy de isy tsy zava-dehibe amin'ny olona ntsony zany hoe namany zany hoe fifampitokisana izany zany hoe fifanampiana zany de sotoaviny efa nilaozany toetrandro am'zao andro atsika zao efa nilaozana ely zany hoe ny trano asimy sy avaratra de zay tsy malena ny elofana efa tsy toe-tsaina ntsony zany ankehitriny ary mety hoe iteny hoe efa niloefantsika nge zao efa tonjato vaiainana amin'ny ataona hoe fandrosoana fa isan'izay mampieritreritra atsika itony teny tony a amin'ny lafiny ara-piarahamonina namelonina ataotsika hoe zava-panahy azy ny hoe mila mitandrina isika fa nandray misy zavatra potehatsika ny fihavanana ohatra eo zao Jesoa dia amin'ny anaran'ny fihavanana nge no anyrahany Jesoa eto hoe mandahany anareo amy rahalahy de teneny reo olona reo dia teneny reo olona reo amin'ny anarany fifankatiavana ny fihavanana dia nandeha reo olona reo de teny misy rahalala ny tompo azy fotsiny alaivo tsara an-tsaina hoe mindrina fiarakodia vaovao amin'ny namanao eny andanina mba teneny fa misy ilain'le namanao ane satria mba mindrina fiarakodia dia manome lay namana am'izao andro zao de efa rava lay fifampitokisana tsy misy tsony zany tsisy mahatoky anao hanome an'izany tsony satria simba lay ataotsika hoe lay fihavanana lay fifankatiavana rava be de be ny antony mahatonga maharava an'izany mety tentsika hoe vola fa tsy vola ihany tsy ny vola ihany mahatonga an'izany rava fa maro be de maro lafy ny mahatonga ny fihavanana ary mamerina fihavanana am'lao ny sarotra mora ny mandrava fihavanana fa ny mampiavana sarotra re mahatonga an' Jesoa miteny hoe ny zanak'Andriamanitra ihany mahavita mampiavana na sambatra ny sambatra zay mampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra tsy mora akory ny fampihavanana matoa mahatao amin'ny hazo fijaliany Kristy voavita ny fampihavanana tsy raha mora ny fampihavanana tsy raha vitavita ho aza ny fampihavanana fa raha zay ilana fanafoana tena mihitsy fa ny mandrava fihavanana mora kely mihitsy tsotra ary mandrakariva ny olona tsy mahalala ny lanja ny fihavanana tsy mahalala ny lanja ny fitiavanamana tsy mahalala ny lanja zany antsoina hoe sakaiza sy namana zany ireny olona mivadibadika etseroa tsy miraharaha izany sotoavy mpifankatiavana sotoavy mpihavanana izany
ity andito ohatramasina ty afaka malahy de miresaka amintsika ara ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema. Natao tari-dresaka ihany zay fampieritrretana avy amin'ny treritrery taon'izay ny hoe aza mainka handrava raha tsy fantatrao ny dikan'ilay zavatra e. Aza mainka handrodana, aza mainka hanimba, aza mainka na tsy atao hoe voatery hoe hanimba satria mety tsy misy olona manana eritreritra hanimba, fa aza mainka hanova raha tsy efa fantatrao ny lalana izorana hoe inona ny dikan'ilay zavatra. Raha tsy fantatrao ny dikan'ilay zavatra eo aloha, zay vao manova, zay vao fantatrao ny zavatra apetraka eo. Fa izy mampieritreritra koa afaka malala amin'ity tantara ity de asehon'ny lioka koa fa Jesosy de saika pindrana mandrakariva. Jesosy de pindrana. Jesosy de mpangataka servisy. Jesosy de mpangataka servisy aman'olona. Jesosy tantarain'ny lioka de zao, Jesosy mandomba ravarana tseroa. Jesosy manana ny zavatra rehetra. Jesosy tompon'ny fahefana rehetra. Jesosy tompony zao rehetra zao, fa Jesosy mangataka servisy. Tsy ndre mandeha tsindro. Afaka mitanisa vitsivitsika raha ohatra ka ilaina. Voalohany de zao, ny fantantsika tsara de zao, Jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany nindrina ankibon'ny Maria. Nindramina ankibon'ny Maria satria Jesosy ange efa nisy talohan'izao rehetra zao e. Tsy hoe Jesosy tao amin'ny Maria vao nisy, fa Jesosy efa nisy tany an-danitra. Fa nikepimotsika Nikianina manao hoe teraky ny ray talohan'izao rehetra zao. Jesosy nisy talohan'izao rehetra zao. Fa tonga olombelona fotsiny ihany tao amin'ny Maria, nindrana ny kibon'ny Maria zany, ity zanak'Andriamanitra. Tonga olombelona mazava ho azy. Nindrana. Fa tsy zay ihany, rehefa lioka toko faharoa, nindrana ny tranon'omby tao Betlehema, nindrana ny fihinanam-bilo ny Betlehema, nindrana tsy anazy io fa nindrana izy. Rehefa vita ny fivahiny iny de lasa izy. Tsy zay ihany, hitantsika eo amin'ny lioka toko 5:7, rehefa hitory teny Jesosy dia nindrana ny sambon-kelin'ny Petera mba hahafahany mitory teny. Tanotsika tsara amin'ny vanim-potoana io lay nampazahoany Jesosy trondro be dia be saika naharovotra ny aratondry Petera. Lay lioka toko 5, rehefa avy nindrana ny sambon-kelin'ny Petera izy mba hijoroana, mba ataony toy ny pilipitra hitory teny tamin'ny vahoaka. Lioka toko 5:7. Tsy vitan'izay ihany, hitantsika ny lioka toko 12:20. Lioka toko 12:20, Jesosy koa mbola rehefa nindrana ny andeha hanamboatra ny Pasika. De hitantsika ny lioka toko 12:20, ny andininy fahafolo, hoy ny filazan'ny Jesosy azy, manao hoe nametra-panontaniana mpianatra manao hoe nametra-panontaniana aiza moa zany tsika no hihinana ny Pasika? De Jesosy naniraka ny Petera ka manao hoe andrana amboany ara, amboary ny Pasika ho antsika. De hoy Petera, aiza tsika no hihinana ny Pasika? Ny Pasika zany dia toerana ao anatina tokantrano hoanina ny Pasika. De hoy Petera, aiza ty tsika no hihinana ny Pasika? Aiza tsika ny sakafo? Ahoana ny fikarakarana ny Pasika? Aiza ny hita trano hihinanana an'izany? Dia hoy Jesosy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo de isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano zay idirany de lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra, ary izy andohanareo trano malalaka ambony rihana zay efa nasiana fipetrahana ano ambarin'ny Pasika. Zany hoe nanona ny reninan'i Jesosy ny Pasika ary? De trano ny dramina, nindrany Jesosy. Tsy any Jesosy io trano io, fa nindrany izy. Lioka toko 12:20, lioka toko 13:20, Jesosy koa dia rehefa nindrana ny fasan'ny Josefa avy any Arimatea, nindrana vetivety nandritra ny atelona, nandritra ny fotoana levenany tao am-pasana, dia nindrana fasana koa Jesosy. Ary amin'ity lioka toko 9:20 ty de zao, nindrana zana-biriky koa Jesosy. Zany hoe Jesosy dia zay Jesosy. Zay ny toetrany Jesosy, ary zay ny toetrany fiangonana. Toy manana ny zavatra rehetra nefany mangataka servisy. Toy ny tsy manana. Satria zao ary zay ny sarin'ny fiangonana ety ambonin'ny tany. Ny fiangonana de zao toy ny mantra nefa manan-karena, toy ny manan-karena nefa ny mindrana amin'ny olona, miankina
amin'ny hafa. Azay mahafiangonana no zany dia movenao manaiky angatahan'ny tompo servisy. Movenao raha ohatra ka tonga Jesosy mihindrana aminao, tsy misalasala, miteny hoe misy raha ilako anao amin'ny zavatra ohatr'izao. Noho ny fihavanana io. Fa tsy noho ny fihavanana maha olombelona ihany, fa indrindra noho ny famelan-keloka natolony. Tonga Jesosy mihindrana, mangataka servisy. Dia namaly reto olona reto haiveny tompony mila azy. Ary Jesosy tsy miteny hoe Jesosy, fa izy manao hoe misy raha ilan'ny tompo azy, zany hoe efa mipetraka tsara lay hoe Jesosy Mesia eo. Tena tsy misalasala lay olona. Afaka malala am'izao ataontsika hoe fotoana mahabe rahatsika izao. Rehefa ivoaka ny trano hiezakazaka andeha hiasa, tsy fantatra hoe aiza mirotoroto, vao mifoha maraina azakazaka andeha hiasa, tonga any am-piasana azakazaka andeha hody, tonga eny an-tsena hiazakazaka, tsy fantatra hoe hoentin'le inona mihazakazaka ary. To olona maika lava, to eny an-dalana maika hody, ao an-trano maika andeha, eny am-pitsangatsanganana maika hody, any am-piangonana maika hody, any an-trano maika hiangona, be de be miazona ny olona, torotoroto atsy any. Ary dia ndraindray tsy manam-potoana eritreretana intsony lay fiainana ara-panahy. Jesosy eto rehefa malala Jesosy tantaraina io ka Jesosy tia hampiasa antsika. Jesosy tia hametraka ny hoe rehefa mba mangata-javatra amintsika Andriamanitra de ny fanoloran-tenantsika de ekeo. Ataovy zava-dehibe nen'Andriamanitra. Saratsaina hoe io misy zana-biriky mbola tsy nisy ny taingina. Io zana-biriky tsy mbola nisy ny taingina io zany hoe hoaro amin'ny fiarakodia vaovao ohatra. Fiarakodia vaovao tonga de alain'le mpianatra fotsiny. Zana-biriky n'olona mbola tsy nampiasaina, mbola tsy nitaingenana, mbola tsy folaka, mbola tsy tonga de alaina fotsiny. Raha tsy eo lay fitiavana, raha tsy eo lay fifandraisana, raha tsy eo lay fahafoizana, raha tsy eo lay finoana de zao tsy vitsy zany, tsy mahafoy an'izany. Fa nahafoy ireto olona reto satria Jesosy no resahana, satria fihavanana no resahana, satria fifankatiavana no natao ambony, indrindra satria finoana an' Jesosy no ambony indrindra. De afaka malala hotsika manao hoe am'izao herinandro vao manomboka izao dia Jesosy te hiteny amintsika manao hoe misy raha ilan'ny tompo azy. Inona le raha ilan'ny tompo azy ary? Inona le raha miteny Jesosy hoe misy raha ny ilan'ny tompo an'io? Inona le raha? Jesosy te hitaingina le zana-biriky fotsiny ve? Tsy zay ka. Jesosy te hitsangatsangana sa te hilavaniny ve Jesosy? Tsy zay ka. Fa inona lay raha? Ny andin-tsoatra masina maro samihafa de maminany an'izy io hoe mba hatanteraka ny soratra masina. Zany hoe lay raha lehibe toy izao ho fanatanterahana ny planin'Andriamanitra, ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, ho fanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Zay le raha ny ilan'ny tompo azy. Raha zavatra hafa zay ndray tsisy, fa ity tena raha fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy raha hoe sitrapo hoe andeha hitsangatsangana fa raha ilain'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra. De afaka malala be dehibe ny planin'Andriamanitra izay ilany ianao. Misy raha ilan'Andriamanitra anao. Inona lay raha amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra? Be dehibe ny sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka. Nahoana? Satria tsy mahafoy ny olona, satria tazonin'ny olona lay zana-biriky, satria la ny andro mametram-panontaniana manao hoe ataony inona moa le izy, ity nge tsy foiko, ity nge fa ela be no nampiasako tao, sao de somany any ty sy ny sisa rehetra, rovinanao very ny zana-biriky, de tsy vita le rahan'Andriamanitra. Tsy vita le rahan'Andriamanitra. Tamin'iny herinandro iny nandeha niady fototra na fiangonana anankiray any ambadiky manerinerina any. De mahita toerana tapo tanety saika hitatsika moa zany ny tampo-kely ray manontolo iny. Fa anelanelana manomboka aty Ambondra Atrimo ianao, manomboka aty Ambondra Atrimo ianao zany
dia manomboka mahita mosquée be dia be, manomboka ty Ambohidratrimo de efa manomboka misy mosquée, de alefa tsikelikely de tonga ty Ankazobe, mosquée Ankazobe ngeza be, tsara tarehy be, madio eo amoron'arabe, zay vao tato anatin'ny asa folo taona vitsivitsy, roapolo taona angambizay. Mosquée n'Ambohidratrimo koa tahak'izany ihany, fa ikisaka tsikelikely, isaka tsikelikely io ary ho tonga hatrany ho tonga hatrany Mahajanga mety ho anatin'ny roapolo taona na telopolo taona vao vitan'ny silamo zany. Fa manana zany plan zany izy manao hoe fenotsika mosquée aloha ny lalam-pirenena rehetra. Raha makany Tomasina anao dia mahita mosquée be dia be, na de kely aza amin'ny lalam-pirenena faharoa iny, dia lalam-pirenena fahaefatra, re feno tsikelikely zany lay lalam-pirenena. Marina loatra fa tsy hoe hifaninanana akory, tsy zay loatra fa mampieritreritra ny hoe move fantatritsika ny planin'Andriamanitra momba ny firenentsika zay ahatonga antsika ho kristianina, ahatonga Madagasikara ray manontolo ho kristianina, fa tsy vitantsika zany. Tsy vitantsika zany. Ny hafa mihazakazaka manangana mosquée, ny doany velona me betsaka be dia be reo doany matorona mandritran'ny 100 taona de lasa velona indray le doany, sy ny sisa rehetra am'izao andro na antsika izao. Mampieritreritra manao hoe sao de misy raharaha nanelan'ny tompo antsika fa tsy nataontsika. Sao de misy raharaha tian'ny tompo tanterahantsika fa tsy ataontsika. Sao de misy zanabiriky nitazonitsika nefa tokony ampiasain'ny tompo. Sao de misy zanabiriky hanomezana voninahitra an'Andriamanitra any fa tazonitsika. Meno ny tompo antsika ireny, azontsika atao tsara ny manome azy fa tazonitsika. Ny antony hitazonantsika azy de satria tratry ny toe-tsaina kartezianina loatra angambisika manao andraso aloha tsy mbola fotoanany zao, andraso aloha lehibehibe kely zanabiriky ve de alefa, sy ny sisa rehetra. Andraso aloha mba hanana kely vao manome, andraso aloha manolo tena, andraso aloha masimasina vao hanolo tena, andraso aloha fa mbola be asa, andraso aloha fa be de be ny valy teny ataontsika. Na de efa tonga mandoam-baravarana ny tompo manao hoe avy atoloro ny fonao, avy andao manompo avy omeo any zanabiriky teo izao, indraindray tsy manona isika. Tsy manona atsika, indraindray mangataka andro, mangataka fotoana, indraindray mieritreritra tsy manana fahafoizana, indraindray tsy manana faneitretena. Afaka malala amin'ity talata ity 10 Jona anio, efa hisasaka ny taona. Manao ahoana ny fanoratenanao? Manao ahoana ny zanabiriky? Lay zavatra nomeniny, lay zavatra nadiavin'ny tompo aminao mba hanatanterahana ny planina ny ho an'ny firenena, mba hahatonga ny firenena iaina ao anatin'ny fifankatiavana, iaina ao anatin'ny fahamarinana, iaina ao anatin'ny fifaliana. Ka tsy eritreritra mandrakariva hoe raha anona ny fototrino, raha anona ny fototrino, fa sao de isika mihitsy ny tsy mahafoy tena, isika ny tsy madio fo, isika ny tsy mahafoy, isika ny tsy miezaka. Ravahantsika avokoa zao karazana sotoavina rehetra zao. Ravahantsika avokoa zay rehetra are-tsaina, arem-panahy, be dia be izay nampiavaka ny firenena, nampiavaka ny tanindrazana, ravahantsika avokoa. Afaka malala mampieritreritra antsika ary ity tantara ny lioka ity. Mampieritreritra tsy amin'ny lafiny ataontsika hoe Jesoa niakaraka any Jerosalema, Jesoa feno faneitretena, Jesoa zanak'Andriamanitra, zay rehetra zay tantarain'ny lioka. Fa izao ny tian'ny lioka ho takatra ao anio am'ty fahafolon'ny volana Jona ity de izao maneitretena, manekeo ampiasain'Andriamanitra, miandry ianao ny planin'Andriamanitra. Miandry, misy planin'Andriamanitra, misy zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainan'ny firenena, fiainanao manokana indrindrindrindra, ny fiainan'ny fiangonana manokana indrindrindrindra, misy planin'Andriamanitra. Ianao ve manaiky ho ampiasaina? Afaka malala tianao Jesoa. Ny antony ampiasan'ny Jesoa na anirahan'i Jesoa anao de satria tianao izy. Meteza hamaly ny teniny manao hoe anakatolory any fonao ary misy zavatra tadiaviny aminao, indraminy aminao, de izao zay nomeny anao ihany no indraminy aminao, zay natolony anao ihany no ifampizarany aminao. Noho izany raha misy raharaha lanin'ny tompo azy, omeo azy amin'ny fitiavana. Ivavaka sika.
Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay mamperitreritra anay mba hanana fo feno fahafoizana, hanana fo feno fanetretena, hanana fo tsotra amin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Dia taio ity herinandro ity Tompo, taio ity talata ity sy izay rehetra omenao anay, ahitanay fifaliana sy fiadanana. Ary raha misy zavatra ilainao aminay, ilain'ny namanay aminay, raha misy zavatra ilana fanampiana amin'ny namana teo amin'ny fo madio izay, amin'ny fifampitokisana, amin'ny fahendrena, ataovy tianao Andriamanitra, ataovy tia ny asanao mihoatra ny zavatra rehetra. Mamelana amin'ny fitavosavozanay fa ampitoero aty anatiny mandrakariva ny fanahy ny fahalemem-panahy, mitarihanay amin'ny asa tsara Jesoa. Amen.